Manolotra ny arahaba tompoko raha misongadina mahakasika ny toetrany androntsika amin'ity herinandro ity dia mifandalovana rindrin-drahona amin'ny siasy ao atsimon'ny Madagasikara ao. Vokatr'izay dia saika ho hita taratra eny hatrany ny orana tandrifin-drahona mety harankotroka indraindray manenika amin'ny faritra maro eto Madagasikara, afa-tsy ny any amin'ny faritra avaratra atsinanana sy ny tendrony avaratra iny ihany no omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Amin'ny alarobia ny alakamisy ho avy izao kosa dia mety ho voakasika izay orana izay ihany koa ny any amin'iny faritra atsimon'ny Madagasikara iny. Na izany na tsy izany aza nefa mety hisy fiatoana kely ihany ny rotsakorana raha hoan'ny Analamanga manokana amin'ny alarobia na ny alakamisy ho avy izao. Raha mahakasika ny maripana indray dia saika fanatrany aloha amin'ny ankapobeny amin'ity herinandro ity. Miviana toetr'ny andro amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona amin'ny voamaraina any amin'ny faritra atsinanana vatovavy ary fitovinany torak'izay ihany koa morotsiraka amin'ny faritra melaka sy boeny. Mifaritra hafa omaina ny andro amin'ny ankapobeny fa somary olalovan-drahona voamaraina isava miandalana eny ihany izay rehefa misandratr'andro ho an'ny afovoantany sy mifaritra avaratra i Madagasikara. Raha ny tolakandro kosa indray dia omaina aloha any amin'ny faritra avaratra atsinanana sy ny ray apahatelo ny faritra avaratra ny nosy iny, torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety harankotroka avokoa, mety arahana tafiotra izay indraindray indrindra ny any amin'ny faritra avaratra andrefana mihazo amin'ny faritra ny afovoantany, ny faritra afovoany atsinanana ary any atsimo atsinanana ny Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 13 degré ho an'ny atintany, 20 hatramin'ny 13 degré ho amin'ny morotsiraka atsinanana, 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Mananika hatramin'ny 17 na 30 degré izay maripana ambony rindra izay any Analalava, Antsohihy, Mampikomy, Port Berger ary mihazo amin'ny faritry Betsiboka. Miviana ny toetr'ny andro ny alarobia kosa indray dia saika mbola ho hita taratra eny hatrany aloha ny orana tandrifin-drahona mety harankotroka indraindray any amin'ny faritra avaratra andrefana, ny tapany atsimon'ny atintany ary ny aty amin'ny faritra atsimo atsinanana nosy. Mety ho voakasika izay rotsakoran'izay ihany koa ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Ny faritra hafa indrindra ny any amin'ny faritra avaratra atsinanana sy ny tapany avaratra Madagasikara iny moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Mety andrandrahona kosa izay ho an'ny faritra Betsiboka, Analamanga, ny tapany atsimo ny faritra Loatra Mangoro ary ny tapany atsimo ny faritra atsinanana. Miviana ny maripana amin'ny alarobia dia tsy misy fivovana misongadina fa eo amin'ny 12 hatramin'ny 13 degré ho an'ny atintany, eo amin'ny 20 hatramin'ny 13 degré ho amin'ny morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Manodidina eo amin'ny 30 hatramin'ny 30 degré kosa amin'ny maripana ambony rindra any amin'ny faritra avaratra andrefana ny Madagasikara iny. Andao faranana miviana ny toetr'ny andro amin'ny alakamisy ary izay dia saika mbola omaina hatrany aloha ny any amin'ny faritra avaratra atsinanana sy ny faritra avaratra Madagasikara iny, torak'izay ihany koa ny any amin'ny manodidina morotsiraka ny faritry Menabe. Ny faritra hafa dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety harankotroka avokoa, afa-tsy ny ato amin'ny faritra Analamanga, Loatra Mangoro no somary andrahona amin'ny ankapobeny mety hisy ihany ny herijika isina orana tandrifin-drahona indraindray. Miviana ny maripana amin'ny alakamisy izay eo amin'ny 14 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny atintany ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 13 degré ho amin'ny morotsiraka atsinanana, eo anelanelany 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Manodidina eo amin'ny 30 hatramin'ny 30 degré kosa amin'ny maripana ambony rindra any amin'ny faritra avaratra andrefana ny Madagasikara iny. Dia izay indray miviana ny toetr'ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho manaraka indray. Veloma tompoko.